Faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, raha nahatratra izao andro vaovao ity maraina vaovao ity isika. Misaotra an'i Jesosy isika fa noho ny fahasoavany dia mbola manana fotoana isika ary manana izao fitaovan-tserasera izao ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra, ifampaherezana na dia ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao azy isika. Koa anomboantsika izany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izany dia ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo, Zanak'Andriamanitra velona, misaotra anao izahay. Ny fahavelomanao no fahavelomanay koa. Fa efa nidiranao ny toerana mahatahotra anay dia niaizy ny fahafatesana, ka efa noazavainao sy nanorahanao ny anjelinao ny fasana, ka tonga namirapiratra, tonga toerana isehoan'ny voninahitrao, na dia foana satria efa nitsangana sy nandresy ny fahafatesana ianao. Misaotra anao izahay, fa raha natory tao ambanin'ny aloko ny fahafatesana koa tamin'ny alina iny dia ny foazonao, resinao ny fahafatesanay, ary dia velona trapamonjeny izahay, mbola manana ity andro vaovao ity indray izay hodiavinay. Midera sy manome voninahitra ny anaranao izahay. Ataonao pasika isan'andro ny andronay, pasika fandresena, mandresy ny fahafatesana isan'andro, isan'andro. Misaotra anao izahay, raha mbola afaka miaona aminao tahaka ny nolazainao, nampilazanao ny anjely fa any Galilia no iaonanareo amiko. Misaotra anao izahay fa efa tonga tahaka ny Galilia ny toeranay rehetra, ka andrenesanay ny feonao, ahitanay ny salova-tavanao, miresaka aminay na inona zavatra atrehanay. Misaotra anao izahay fa efa nampahatsiaro anay ianao, dia tahaka ireo roa lahy tamin'ny lalana makany Emaosy, ary ianao napahiratra ny masony ka nahita fa ianao no miresaka aminy. Dia apahirato isan'andro ary ny masonay Jesosy, ahita fa ianao no miresaka aminay, dia mitenena fa mihaino anao zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra amin'ny perikopantsika amin'ny tian'io ity dia ny tapany amin'ny perikopantsika tamin'ny alahady ihany. Dia tsy hafa izany fa ny Lioka 4:20. Raha ny perikopantsika dia ny 1 ka hatramin'ny 7 tamin'ny alahady, fa ny anjarantsika izao dia tapa-teny ao anatin'izany ihany dia ny 5 ka hatramin'ny 7. Lioka 4:20, ny 5 ka hatramin'ny 7, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny natahotra izy ka niankohoka, dia hoy izy roa lahy taminy, Nahoana no ato amin'ny maty no itadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilia hoe, ny Zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanota ka hohomboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro 7. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny foiben'ity tantara ity dia ny amin'ny tantaran'ny Lioka, ny amin'ny tantaran'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, dia tsy hafa fa izay nataontsika ho fanevan'ny pasika ihany, dia ny teny ny 5 hoe, Nahoana no ato amin'ny maty no itadiavanareo ny velona.
io teny nolazainy anjely io no fohibeny ty tantara anjarantsika ity, ary fohibeny koa ny amin'ny tantaran'ny Pasika dia tsy hafa fa Jesosy nandresy ny herin'ny fahafatesana, velona izy, nitsangana izy, ary io lay ambarany jaona hoe satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Io no lazainy Jesosy araka ny jaona, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Ka io fahavelomany Jesosy nandresy ny fahafatesana io no fohibeny izay resahantsika eto izao. Reto vehivavy maromaro reto, telo ihany moa ny ilazany marika azy. Lioka tsy dia mitantara hoe iza sy izy izy ireo, fa marika dia mitantara fa tao Maria Magdalena, tao Johana, tao Maria renin'i Jakoba. Misy hafa koa satria tsy izy ireo ihany no niaraka tamin'izay, fa ireo ihany ny voalaza anarana araka ny lazainy marika azy. Dia rehefa tonga teo amin'ny fasana, teny an-dalana dia nandeha ny ady hevitra, ka samy vehivavy tafara-dalana moko dia hoe iza ary zany no hanaisotra ny vato, iza amintsika reto no mba afaka hanana hery hanaisotra n'io vato io, hanakisaka ny vato, ahoana ny fanalana an'io vato be varavara-pasana io, ho haitsika tao ve? Satria mety tsy nifankahita koa na ireto vehivavy reto na ny mpianatry ny tompo, ka satria tahotra lehibe no namen'ny fony vokatry ny izay natao, na tahaka ny fitsanam-bahoaka izay natao tamin'i Jesosy. Fa izao tsy nahasakana azy ireo zany, fa nyroso ihany ny diany ary tonga teo am-pasana izy, fa gaga izy ireo raha nahita ny varavara-pasana voavoha. Angamba tsy dia ho fifaliana loatra ny nahita izany varavara-pasana voavoha izany, tsy dia ho fifaliana loatra ny tao am-pony izy ireo, satria na dia tao aza ny hetahetany hoe iza no anakodian'ny vato, ka rehefa tonga teo am-pasana izy nahita fa voakodian'ny vato, tsy izay hoe fasana voa avy hatrany no tadiavina, ka dia nalahelo sy nangorakoraka raha nahita izany. Tena inona ny zavatra nitranga? Nisy nangalatra ve? Sa nalain'ny mpianatra ve? Nakaiza ny faty? Nakaiza ny faty? Fa tena loza ny amin'izao taona misy atsika izao ny halatra taolapaty, ary hoy ny mpitoroteny anankiray, raha namangy ny toby anankiray zahay, dia hoy ny mpitoroteny anankiray, sady nampianatra izy, asa ny aty aminareo izy, fa raha ny any aminay tsy misy olona afaka ilaza fa mbola manana taolapaty voatahiry ao am-pasana. Ary tena fahoriana sy fangirifiriana amin'ny malagasy zany. Ka raha mijery eto, tsy mora koa tamin'ry Maria, fa vao fakomaly no nalevina ny tompo, dia izao tsy ao sahady. Ary io nahatonga azy ireo hitsirika, ary izay tavela tao anatin'ny sainy dia ireo toejavatra rehetra izay nitranga tamin'ny famonoana an' Jesosy, ny famonoana azy, ny fahafatesana, dia mety mbola nieritreritra koa ny reto vehivavy reto hoe mbola mitohy ihany ve ny herisetra atao amin'ny tompo hatramin'ny ao am-pasana izy. Ary io na tonga ny anjely ny teny hoe nahoana no ato amin'ny maty, satria tavela tafajanona tao anatiny fahafatesan'i Jesosy ny fo sy ny saina izay teo amin'ny reto vehivavy ireto. Ary izay tokoa moa no antondiany andeha hanositra ny fatin'i Jesosy, dia hanositra ny fatin'i Jesosy. Izay zava-dehibe asehony ity fanontaniana ity
dia ny hoe manahoana ny hery ny finoan'ny olona manoloana ny herisetra ny fahafatesana. Manao ahoana ny hery ny finoan'ny olona manoloana ny herisetra ny hery ny fahafatesana. Mahajoro ve? Paoly apôstôly dia nilaza Romanina 9 ny fanontaniana lehibe ho inona no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Isan'izay lehibe hoe fahafatesana va? Fahafatesana va? Fa raha mametraka izany fanontaniana izany ny apôstôly dia tsy milaza ihany ny amin'ny mety ho fijoroan'ny olon'Andriamanitra manoloana ny herisetra ny fahafatesana, na dia ao aza ny mety ho fanenjehana hazo azy, fa izay tena lehibe amin'izany dia zao izay nataony Kristy ho an'ny olombelona mety maty. Ka na ny herisetra ny fahafatesana aza no heverin'ny Satana, io no hevitry ny Satana ka namonoany an' Jesosy, rehefa azo ny fahafatesana ka resy ny fahafatesana Jesosy dia ho vita hatreo ny amin'ny tantaran'ny firaisan'ny olombelona sy Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy hanaiky hiditra amin'ny fahafatesana, satria Andriamanitra izy. Ahoana ny hamety maty an'Andriamanitra? Ary tsy vitsy ireo mpampianatra sandoka taty aoriana, eny fa hatramin'ny andron'ny Jaona apôstôly aza, no nanao fampianarana fa sarisary ny fotsiny ilay fiomboan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, karazana spektakla fotsiny izany, na ny fahafatesana, tsy tena maty izy. Ary mbola misy mampiely mandraka androany aza fa tsy Jesosy mihitsy iny maty teo amin'ny hazo fijaliana iny. Tsy Jesosy mihitsy ilay maty nalevina, fa olo-kafa iny. Ary misy samy laza fa Jodasy. Fa tsy izany no ambaran'i Paoly, fa tena nanaiky, tena maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Tena maty tokoa izy, tena nanaiky ho faty tokoa izy, kanefa tsy azo ny fahafatesana, hazonina izy. Ary io ilay lazaina hoe inona no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa na ny fahafatesana aza dia nidirany koa izany mba handreseny ny fahafatesana. Ny herin'ny tsy finoana dia mahatafajanona ny olona ao anatin'ny fahafatesana. Ny tsy finoana dia mahatafajanona ny olona ao anatin'ny fahafatesana. Ary ny tsy mino no atao hoe maty, fahavelona, ambaran'ny Apokalipsy. Fa na dia misy olona aza toa ao amin'ny Kristy, kanefa tsy manana finoana marina, dia manana anarana ho velona izy, kinanjo maty ihany. Nahoana no atao maty no itadiavanareo ny velona. Izany hoe toerana nalian'i Jesosy tokoa ny fasana. Nanaiky ho faty tao izy, fa tsy ao mandrakizay izy satria velona izy. Tsy azo ny fahafatesana, hazonina izy. Toerany tsy finoana ny ao am-pasana, fa izany tsy finoana tao anatintsika izany, tao anatin'ny olona izany no nentin' Jesosy ao amin'ny fasana, ka dia tonga tao izy mba hanala ny tsy mino ao am-pasana. Ka izay mbola mitsirika ny fasana dia mbola mahita ny tsy finoana. Ka dia zavatra hafa no hitany tao, anjely no hitany tao. Miresaka ny amin'ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana sy ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fahavelomany ho antsika
izao teksta izao. Ka tsy hafa izay tsarovana koa, fa tsarovana ilay fotoana izay nihinanany zanak'Israely ny zanak'ondry ny Paska na namonoana ny Paska. Tsarovana ny namonoana ny Paska tany Egypta. Ary nihinana ny zanak'ondry ny Paska ny olona de niainga. Fa izao ireo zay nihinana izany zanak'ondry ny Paska izany dia feno fimonomononana teny an-dàlana. Feno fimonomononana teny an-dàlana. Ary tsy vitany hoe ny monomonona ihany, fa tonga hatramin'ny fandavana ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny nanafahan'Andriamanitra azy, niala avy tao Egypta azy zany. Na nihoan'Andriamanitra fomba mahagaga. Maty avokoa ny lamatoan'i Egypta, loza 10, de mikisaka manao dia manoatra amin'ireo loza 5 nitranga tao Egypta. Dia raha ny zanak'ondry natetina teo amin'ny tolam-baravarana, nanamariana ny fandalovan'Andriamanitra, dia nafana ny zanak'Israely. Ary tsy izany ihany fa le olona rehetra tao, ny Egyptianina rehetra, dia toa namoaka ny zanak'Israely tamin'ny mpifaliana hiala teo an-tànanany, ka nanome fanomezana harem-be vava ho an'ireo jiosy ireo. Fa vao nandeha kelikely ny zanak'Israely dia fa feno fialonana sy fanomezan-tsiny an'Andriamanitra. Adininy fa tsy nahakasika azy akory ny loza. Adininy ny ohatra hita maso ataon'Andriamanitra aminy, fa hatramin'ny fitafiany velona daholo, hatramin'ny kirarony velona, hatramin'ny teny akodiny rehetra velona, satria tsy rovotra ny akanjony, tsy lany ny kirarony. Nandritra ny fotoana teny an-dàlana fa feno fimonomononana. Nahoana? Satria taony tsy finoana. Rinona ny zavatra nitranga. Fa nahita izany Andriamanitra dia nalahelo, satria tsy alasa hanabe ny taranany amin'ny tsy finoana ireo, satria olony tsy finoana. Rehefa naringan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny menarana teny an-tànan'ny izy ireo, dia nasain'Andriamanitra nanangana ny menarana varahana Mosesy, ka izay nijery izany dia velona. Fa na ireo velona nijery izany aza, mbola tsy tonga tany Kanana, fa mbola maty teny anefitra ihany koa, na dia izay nijery izany aza. Satria toa fihetsiketsehana ihany, toa vonjy-aina hialana amin'ny fahafatesana. Ary endriky ny fahafatesana avokoa izany rehetra izany. Zava-baovao ity hitany anjely ity. Zava-baovao tsy mbola hita, tsy hitany teo aloha, ary na ny teoriana koa tsy ahita. Dia ny amin'ny hoe misy mitsangana amin'ny maty. Nandresy ny fahafatesana Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary io lay teny nahita ny anjely tao izy ireo dia niankohoka teo anatrehan'ny anjely. Ny fahafantarana fa anjely no miaona aminy no ny ampiankohaka azy, fa tsy ny maha hoe olombelona. Ary rehefa niankohaka dia miteny ny anjely, aza matahotra ianareo. Fantatro fa Jesosy izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana no itadiavanareo, fa tsy ato isy. Tsarovy ny teny izay nolazainy taminareo. Tsarovy. Satria totry n'ilay fahafatesana
io le fahafaty nahavoan'ireo vehivavy ireo koa tsy ny mpianatra ihany fa na ireto vehivavy reto nahita loatra ny natao tamin'i Jesosy izy ireo ka tafajanona tamin'izany ny fosiny saina tsy adininy hatramin'ny hafatra lehibe izay ny ampitaina taminy hoe tsarovy ny teny izay nolazainy taminareo fa any Galilia no hiaonany aminareo ary ambarao amin'ny Petera sy ny apôstôly zany satria izao ny zavatra lazainy ity lazaina amin'izy ireo dia ilay ambaran'ny Korintiana amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa hoe amin'ny andininy fahasivy hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pony olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra dia tsy hafa fa ny amin'ny andresen'ny zanak'olombelona ny fahafatesana ary santatra izany Jesosy Kristy izay nomena ny olona io ny santatra izay efa nodimandry ary ampahatseroviny anjely amin'izany amin'ny andininy faraparany amin'ny andininy fahafito io fa ny zanak'olona nge ka tsy maintsy hatolotra eo ampelan-tànan'ny mpanota ary hohomboana amin'ny hazo fijaliana fa hitsangana amin'ny andro fahatelo ampahatserovina an'ireto vehivavy reto izany io koa nampahatserovina antsika amin'ity rehavana indrindra amin'izao ady mafy hatrehintsika izao efa resin'i Jesosy ny fahafatesana ary izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia mandresy ny fahafatesana mandresy ny fahafatesana koa inona le fahafatesana voalohany le fahafatesana voalohany dia izao ny tsy finoana io ny fahafatesana voalohany ny tsy finoana ny olona rehefa ao anatin'ny tsy finoana dia hadinony na dia ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany aza hadinony ary zavatra fahita zany amin'ny toerana maro samihafa na dia toriana ny filazantsara nisy tanàna izay nanaovanay fitoriana filazantsara zany hoe efa hatramin'ny andron'ny missionnaire efa taona ela be tany amin'ny 1950 tany hoany no efa nitoriana filazantsara tanàna kely anankiray dia nanorenany missionnaire fiangonana nanorenany missionnaire Galilia sekoly dia nisy missionnaire nivezivezy teo dia tsy mety voataona mihitsy le olona eo amin'ny tanàna ho kristiana tsy mety dia mpivahiny anankiray no nipetraka teo dia izy mianakavy ihany tokantrano telo izay ihany no mivavaka tokantrano telo miaraka tamin'ny mpampianatra tao izay ihany no mivavaka fa izy rehetra dia niverimberenana nanaovana tafoka masina nipetraka nandritra ny ray volana nanao tafoka masina tamin'izany tanàna kely zany zahay fa izao ilay ray aman-dreny be ao an-tanàna dia rehefa avy manao tafoka masina zahay dia manao fisotroa toaka sy mandiha eraky ny tanàna koa ry zareo rehefa hitany zay tonga dia amin'izao fotoana izao rava tanteraka izany tanàna izany rava tanteraka tsisy olona intsony ny fiangonana sisa mijoro ao tanàna sisa ao tanàna sy ny sekoly izay sisa mijoro fa ny olona rehetra ny mparitaka nefa dia tanàna lehibe ny ala tao daholo tsy nahalala ny andro namangana azy na ny ho an' Jesosy fitiavana lehibe fa dia tsy mahalala izany io ny tsy finoana io tsy finoana io ary raha tafatoetra ao anatin'izany tsy finoana izany ny olona dia maty fahavelona satria
tsy manana firaisana amin'Andriamanitra. Ary ny fahafatesana faharoa dia tsy hafa fa fialan'ny aina, fialan'ny aina, fialan'ny fofinaina amin'ity vatana ity. Fa izao mifampiakina ireo zavatra roa ireo. Fa ny olona izay maty amin'ny aina kanefa tsy manana finoana dia tena farafadiran'ovana. Indrindra amin'ny ialan'ity vatana ity, ialan'ny aina amin'ity vatana ity, tena fadiran'ovana, tena fadiran'ovana. Satria tsy tafakambana amin'Andriamanitra ilay fototry ny aina. Ary io no tenenan Jesosy amin'reto vehivavy reto hoe ny fasana natao ho an'ny loha, natao ho an'izay mety ho loha, fa tsy mba natao ho an'ny tsy loha. Ka hoy izy hoe nahoana no atao maty no itadiavanareo ny velona. Nandresy Jesosy tsika, resiny ny fahafatesana. Ary raha mieritreritra ny amin'io fahafatesana io mandrakariva isika, dia ny tenin'Andriamanitra solon-tenany anjely. Io no iraka ny solon-tenany anjely izay manambara amintsika ny amin'ny fandresena izay omena ny mino. Ny amin'ny fandresena izay mena ny amin'ny mino. Ka andresen'ny mino koa ny herin'ny fahafatesana. Andavoan'ny mino koa ny herin'ny fahafatesana. Manafika izao tontolo izao ny herin'ny fahafatesana. Fa ny mino mitady ny fiainana ao anatin'izany fahafatesana izany. Mitady ny fiainana. Aiza ilay fiainana? Tsy hafa izany fa Jesosy Kristy. Ambarany soratra masina. Ary ambarany apôstôly Paoly izany amin'ny Korinthiana voalohany toko 5:10 fa hoy izy, Kristy maty noho ny fahotantsika. Araka ny soratra masina. Nalevina ary natsangana tamin'ny maty araka ny soratra masina. Izany hoe io ilay feony anjely milaza ny amin'ny fandresen'ny mino ny herin'ny fahafatesana ao ny tenin'Andriamanitra. Ao ihany no mitari-dalana ny mino hahita ny fahaveloman'i Kristy. Fa tsy ny amin'ny sehon-javatra misy eto amin'izao tontolo izao izay mety mahavery hevitra ka nanangana ny olona atsangatsy amanorana rehetra izao ilazana ny zao. Fa ny soratra masina irery ihany no manambara fa nandresy ny fahafatesana Jesosy ary mpandresy koa izay rehetra miaraka aminy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy fa efa nomenao anay ny teninao, mampianatra sy mampahafantatra anay ny amin'ny fandresenao ny fahafatesana. Ary andresenay koa ny fahafatesana, mpampianatra tsy mety diso mitari-dalana anay ho amin'ny marina. Ary ny marina afaka anay tsy ho andevo. Misaotranao izahay fa mbola manana ny teninao, na dia maro aza ny feo samihafa indrindra amin'izao andro sarotra izahanao toetrana izao. Dia misaotranao izahay noho ny teninao. Mba hitodika amin'ny teninao izahay, izay teny tsy mamitaka, fa mba tsy hijery ny fahafatesana ka ho rendrika amin'izany. Dia tario lalana ary izahay Jesosy, mba handeha araka izay sitrakao. Ary ny fanahinao masina ny hampianatra anay isan'andro isan'andro. Amen. Dia misaotra antsika rehetra tompoko naharitra tamin'izany. Jesosy ane hitahy antsika dia mitohy tahaka izao ihany ny fotoantsika mandritra nyity herinandro ity. Misaotra tompoko.